Izay ny teny Kianja fa mbola ny teny ambony Kianja tatsy Afrika Atsimo fa iverina eto Madagasikara isika hoeny anaty trano kosa indray dia nitaterahana omaly tetsy amin'ny Ivato ny fivoriam-be ara-potoana ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra izany izay anisan'ny atao hoe vaovao lehibe nisongadina atao anatin'izany fivoriam-be izany dia ny fanovana aloha ny seni izany izay tokony karakara ny fifidianana eo ihany koa ny fahazahoan'ny federasiona mpitantana ny fatokisana avy amin'ireo ligipahatra fitiny ny namana zakino amintsika ny vokatra izay fivoriam-be ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra izay. Vao nanomboka tamin'ny valora sasany maraina dia efa tonga teny amin'ny Paondoro Ivato avokoa ny mpitantana ny FMF sy ny filohan'ny ligipahatra 2020 manerana nosy hiatrika ny fivoriam-be fanao isan-taona ho an'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra ny sabotsy maraina teo. Teo am-panombonina ny lonana dia mena fitenenana ny filohan'ny ligy Nalamanga Rakotoarimanina Entsona Itota izay faritra nandray ity fivoriam-be ity. Anarak'izay dia nanazava ny antony nahatongavany teny toerana ireo Rakotoazafy talehan'ny fanatanjahantena federaly eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ary farany dia nanao ny tatitra ny zavabitany na ny rapport d'activité ny filohan'ny FMF Dodandria Miasa Soa. Taorin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy moa dia nirindrina sy nikatina ho ampanao gazety ny efitra amin'ny fivoriana andinian'ireo mpisehatra ny lahadinika isan-karazany. Nanomboana izany ny Assemblée Générale Ordinaire. Fantatra tamin'izany fa ligiparitra 20 tamin'ireo 20 misy no mbola nanome fitokisana indray ny mpitantana ny FMF ka ahafahany manohy ny asany mandrapahavoafidy ny filoha vaovao. Nanarak'izay dia niroso tamin'ny Assemblée Générale Extraordinaire. Rasivina tokoa mantsy dia nisy ny taratasy nalefan'ny FIFA sy ny CAF amin'ny tokony hanaovana fivoriam-be tsy ara-potoana ametrahana ny Komisiona Nasionaly misahana ny fifidianana. Izany dia taorin'ny fitarainana azo momba ny fiasan'ity voamera ity nandritra ny fifidianana tany amin'ny seksiona sy ny ligy vitsivitsy. Ny alohan'ny fifidianana nefa dia nivoaka ny efitrano ireo filohana ligibaritra 3 izay mbola nahitana olana dia ny any Matsatra ambony Vatovavy ary Bongolava. Taorin'izay dia fantatra fa ligibaritra 4 tamin'ireo 9 mpifidy no nandany ireo mpikambana vaovao amin'ny CEN. Ligue 5 arak'izany no nanohatra izany fandaniana izany. Ireto avy moa ny anaran'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny Commission électorale: Rakoto Vao Honjaka, Rabeary Manana Lala, Ravelo Mananony Huguette, Rabefity Aga, Dimas Paul. Ao amin'ny Commission de recours kosa no ahitana ny Rakoto Nandrasana Velonjara, Randrianirina Manay ary Hassan bin Mohamad. Akoatray dia nisy ihany koa ny fangatahana ny fanalana ny sazy ny Alfred Randriamanampisoa filohan'ny LGK Plus nataon'ny mpitantana ligy vitsivitsy. Tamin'izany moa no namalohany filohan'ny FMF fa tokony nisy ny fifanantonana eo amin'ity filohana club ity sy ny mpitantana ao amin'ny federasiona fa tsy anjaran'ny filohan'ny ligy no solivava azy. Andrasana indray arak'izany ny asa ataon'ity komisiona fifidianana vaovao ity amin'ny famitana ny fifidianana ho an'ireo ligiparitra tsy mbola nahavitiny azy sy ny fifidianana ny mpitantana vaovao ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Raha ny teny Ivato moa dia mety tsy iverina intsony ny fifidianana ho an'ny Bongolava.